Isny lalao atao hoe tizine izay karakarain'ny parabole Madagasikara manomboka rampitsonisy moa ny valandresaka no tanterahany androany tetsy amin'ny Foibe ny tetsy Akorondrano ho fampahafantarana misimisy kokoa mahakasika an'ity lalao ity. Teny an-toerana Lovara Manantsoa sy Christian Rapotondramanga. Ikarakara lalao atsoina hoe tizine ny parabole Madagasikara manomboka rahampitsoka hatramin'ny alasinainy 5 martsa ho avy izao. Araka ny fanazavana nomenan'ny mpanao gazety, nandritra ny valandresaka ho fampahafantarana ity lalao ity ho atoandro teny amin'ny Foibe amin'ny parabole eny Akorondrano dia natao ho andry rehetra sy ny mpamandrika ao amin'ny parabole ity lalao ity. Misy zavatra goavana ho atolotra ho an'ny mpanjifa ny parabole Madagasikara, so andro izao mpanjifa atsoatsy ihany koa afaka andro vitsivitsy. Eo atomboka parabole amin'ny resaka kilalao akamatatra ilay izy, karazana tizine moa filaza amin'ny teny vahiny. Manomboka rapitso larobia mifarana hatramin'ny latsinainy alina manomboka folora alina izay misy karazana kamatatra ampahafantarana kelikely ny zava-baovao izay ho atolotra parabole Madagasikara ho an'ny mpanjifa rehetra tsy akanavaka sy izay mpanjifa mbola ho avy tsy ho ela ihany koa. Izany hoe kilalao amin'ny lalana SMS ilay izy, izany hoe misy sary ho avoakanay amin'ny fahitalavitra sy amin'ny gazety mangelana ny nosy dia ampahafantarina tsikelikely amin'ny anaran'io sary io ilay zavatra goavana izay ho atolotra tsy ho ela ho an'ny mpanjifa. Ireto manaraka ireto ny laharana ahafahan'ireo mpandrenjara mandefa amin'ny valiteniny 033 56 033 55 032 32 007 22 ary ny 034 34 432 11. Amin'ny alarobia 17 martsa izao kosa ny fisariana ny anaran'izay mpilalao tsara vitan'andrindra. Mety azona famandriana maimaimpoana amin'ny sokajy fandarana feno mandritra ny herintaona ity lalao tizine ity.